Fa nosokafana omaly tetsin-dravoangy ny quick parts izay vokatry ny fiara-miasan'ny Ford sy ny matière auto samy fantatra eo amin'ny tontolon'ny fiarakodia izy ireo. Ny tanjona ao anatin'izy ity dia mba ahitan'ny mpanjifa ny kojakoja samihafa ilaina amin'ny fiara ao amin'ity toerana ity ireo kojakoja ireo anefa dia azo antoka avokoa ary azo ampiasaina tsara amin'ny fiarakodia. Tato-baovao. Mba hanamorana kokoa ny fahitan'ireo izay manana fiara ny kojakoja samihafa ilaina no nanokafana ny quick parts izay vokatry ny fiara-miasa ny Ford sy ny matière auto. Omaly no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ivitoerana quick parts etsin-dravoangy izay anisan'ny toerana be mpitady ireo kojakoja ilaina amin'ny fiara. Politikan'ny matière auto sy ny Ford zany no manamafy an'ilay tambazotra mitanjona dia isian'ny pièce Ford rehetrarehetra zany manerana ny Madagasikara. Eto an-Dravoangy itsika izao satria maro dia maro ny olona mitady pièce ety an-Dravoangy sy eny Sotra. Izay eo matière auto zany dia efa manana ihany koa tika eny Sotra le matière auto dia ity quick parts matière auto ity eto an-Dravoangy. Averiko ihany fa ho an'ny pièce rehetra io fa tsy Ford ihany fotsiny fa misy zany ato pièce Ford amin'ny vidiny ataoko hoe abordable mirary azo ny tompona fiara vidiana amin'ny vidiny mety sady mirary. Matetika ihany koa izahay ataoko hoe isaky ny herinandro dia manao promotion zany hoe misy foana zany le tolotra ataonay amin'ny mpanjifa. Manomboka izao dia hivarotra ihany koa ireo kojakoja ho an'ny fiara aziatika izy ireo ka ahitana ireo pièce japonaise, koreana ary sinoa. Eto ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no amarana antsika ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany fampalalam-baovao no mifarany eto fa mitoetrany kosa ny fandarana eto fahitalavitra ma TV. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.